Resako manaraka ty hoe de io zy ry zalahy io fa vaky io izy io ny afatro aminareo de tsotra fotsiny tsotra ny afatro aminareo mba tsy ho matiantoka anareo mba tsy ho perdant ianareo de zao de nizao mangata ianareo amin'Andriamatoa Andry Rajoelina fanampiana ho anareo mba ataotsika hoe iaina anareo mandra-pahatapitry ny fofonainareo mihitsy satria inona ny antony nareo matimaty foana teny Ambotsoroatra matimaty foana nareo satria zao mipoitra ny olona namono anareo ka noho izany conseil nomeko anareo mangata ianareo avo folo heny ny fanampiana omena anareo ankehitriny zao eny ko anareo fa efa hitako koa mosady hoe maka an'le fanampiana reny taloha atao présidence tao ny ankehitriny zao tsy fantatro na mbola mandray na tsy mandray tso fa mangata le fanampiana azy nareo reny ataovy avo folo heny reny ny angatanareo raha mandray nareo ariany de ataovy ariary folo ny angatao raha mandray nareo arivo ariary de ampitombo avo folo heny zay raha mandray nareo 1 million de francs de ataovy 10 millions de francs raisinareo fa ianareo neka matiantoka misy fantako manko aminareo amin'ny AVC teo hitodika manokana aminao monsieur Rivo ianao fantatro amin'ny AVC ty fa ny sasan'ireo tsy fantatro nefa mifankahita tarehy amiko fotsiny ianao zao ny fantatro itsika samy niarany lalao tany Manakara de zao no hafatro aminao teneno ny namana matiantoka hoe isika fandao hangataka de ataotsika ny mba azahoantsika fa itsika tony de karazan'olo matiantoka mihitsy de atodiko aminao zay afatra zay mba hopitanao any amin'ny namanao any fa ho vomafy nareo tena vomafy de raha mba mahazo fanampiana zay nareo mba mandra-patapitry ny mba zay foana ny raisinareo de mba ahafahanareo mba miainy fa inareo ne tsy afaka miasa inareo tsy afaka anao inona tsony fa de mba miaina amin'iny vola iny izay zany mba conseil avy ety amiko ty omeko anareo AVC fa hipoitra manko ty tantara ty satria za zany hametraka fitoriana mikasika an'ity tentative d'assassinat azo aty de tsy maintsy vohitra eo aferany 7 février de eo anareo na le avocat nareo le tonga Madagasikara ao amin'ny aferany ny am'le nitorianareo n'Andriamatoa Ravalomanana na ny Afrique du Sud iny zany ho lasa vavolombelona amity ary za de hijoro amin'ny fantatro ka nareo sao de matiantoka fotsiny eo ka izay no anomezako torohevitra anareo dia eto ampamaranana zany amity première partie ty tsy voalohako ry vahoaka malagasy tsy ho voalohako ny volan'ny hôpitaly ny fiainako ty tsy za tsy manam-bola za tsy manana fidiram-bola ny fiainako ty manahirana be dia mangataka ny fanampiana avy aminareo zay malala tanana mba entiko hitsaboako tena tia la réunion entiko iaina tia la réunion mandra-pahasitrana ka iverenako somatsara any an-tanindrazana dia ireto zany no angatako aminareo mba anaovanareo ny ametrahanareo ny fanampiana zany ho ahy demande izy ty SOS lieutenant colonel Charles Andrena Soavina dia io ambany io ty ambany tia ny tompony compte anabaviko izy io mirary soa delinette io ny banque ny BOA Antaninarenina agence B de io ny numéro compte bancaire Antananarivo dia ho anareo zay ho anareo zay malala tanana mba afaka anampy amin'ny fitsaboatenako aty la réunion
dia mangataka ny famondraponareo, ny fanampiana avy aminareo mba ho entiko iaina ty la réunion fa tsy ho voalohako ny fitsaboana aty, facture-ny hôpitaly io tsy ho voaloha, ny fiainako aty tsy fantatra, dia izay no magnanaovako an'ity fangatahana ity. Ino ny voalohany? Ho atsika andafin-dranomasina dia ity SOS lieutenant colonel Charles Andriarasoavina dia mipetraka eo koa ny adresin'le olona andefasana anazy, adresy bancaire zany. Raha fanome Jantsoa Berlin, ranotrako izy io mipetraka any Paris, dia io ny adresiny, adresy bancaire zany, dia mitovy tahakany teo ihany koa mangataka izay tsy rambony tanana avy any aminareo any mba ho entiko hitsaboan-tena aty la réunion. Izay zany tompolasy tompoko vavy ny partie voalohany amin'ity le zavatra nampanantenaiko ny vahoaka malagasy ty araka ny efa navoakako ombienimbeny ary namafisiny ngay radio Ferégène tamin'ny gazety izay navoakany tao Midi Madagasikara tamin'ny 7 novembre lasa teo. Hiditra amin'ny tapany faharoa ary tsika dia ny raharaha Bany sy ny fiainako tany am-ponja. Bany inona moa io nahatongavan'io Bany io moako zany manahiran'olona mihitsy moa ty raharaha Bany ity satria io nahatongavanay tany am-ponja. Inona marina moa ty zavatra finosin'ity Bany ity? Ny Bany zany dia zao zavatra ny volavolainay sy ry général Ndriary John moa izy io zavatra io zany. Fa namolavola mihitsy zay fa elaela fa tany aloha tany hoe fampiresaka foana zany zay matetika ny miaramila tao Andohala zay efa matsapa hoe za dia matetika miditra amin'ny Brown foana. Inona foana moa ataon'ny colonel Charles ty amin'ny état-major ty nefa izy efa any an-toeran-kafa any miasa. Dia miresaka foana zany zay mirahalahy hoe ahoana izy ty fa itsika ne tompona andraikitra tamin'ny fanonganam-panjakana iny nefa jereo ty le firenena atao ohatrany manao an'izao foana mikorosy fana tsy fantatra mihitsy hoe inona ny novanzalana azy ty, maneritreretina hoe hanao réconciliation tamin'iny Maputo iny tsy raikitra, ahoana ihany izy ty? Ohatrany ho ratsiny izy ty. Zany réconciliation nationale zany efa nitadiavina hatrany amin'ny crise 2002 mandraky ty ny androany mbola tsy tratra foana, sao dia ho traparany eto tsika mon général ka inona ny tokony ataotsika? Tena nazaha koa ny lesy tena verevitra ihany ny lesy za aminazy ty. Tena le zavatra lalaoviny zalao tsy fantatra tsony mihitsy inona mikimaky ny zalao mikasika an'ity raharaha ty, maninona tsy alamina any ty firenena ty, dia mba une bonne fois pour toutes dia mba samby vita any dia milamina le firenena dia zay lany eo ka lany atao mihitsy zany fampihavanana, tena fampihavanana dia tsisy inona moa ty, tsisy arakaraka tsony fa dia tena grand pardon mihitsy no atao. Dia rahalahy nefa tsy manao, inona ny atao amity? Ny hafarany fa samy maromaro moa zany le manamboninahitra ny kaomboan-tany. Dia raikitra zany tamin'ny 9 novembre 2010 tao Andohalo, tao amin'ny bureau n'Andriamatoa général Ndriary John, général de brigade izy tamin'izany fotoan'izany, fa amin'izao izy toa ohatrany fa général de division tsy fantatro loatra na marina zany na tsy marina. Tamin'ny 9 novembre tokotokony tamin'ny 3 orantolakandro teo.
misy repère ho atsara mihitsy io tadidiko tsara fa misy repère ho atsara natsona tam'izay tany an-trano de hoe andoalo lesy fotoanatsika ay de ndao ara nivory tao am bureau nisy karazany roa zany ny fandraisany tokony niaraka zany tokony nataondray mandeha any fa nasa nisy roa olona dimy zany zahay tamin'io fotoana io no nitadiavina Andriamantoandry Ry John André Lebeny état-major général ny taf dia ny colonel Ry John Seder chef de corps premier réfi ny lieutenant colonel Ralambarson Serge premier réfi ihany koa io ny commandant Rogelic dia izano tsy premier réfi dia tamin'io fotoana io moa zany ery zareo nanao tenue za costard tahaka zao de natsony Ry John général Ry John voalohany la premier réfi reo de aveo natsony faharoa de rehefa natsony faharoa de natsona niaraka taminy koa ny commandant Rogelic de inona ny resaka ny fanaovanay tao ho atao lesy ty ho atao ty fa ty tsisy hevitra inona moa le zavatra ho atao tahaky zao zany le zavatra nisy tamin'ny fotoana atao zany réconciliation de l'armée anao ny réconciliation de l'armée zahay de ho avory daholo zany miaramila rehetrarehetra le nifanolana reny de rehefa mivory dia anao force exécutoire am'le mpanao politique rehetra hoe tsy mety ty zavatra ataonareo ty ry mpanao politique fa mila nareo mikaondoha ianareo taka ny nataony général Désiré Ramakavelo Philippe tamin'ny 91 tamin'iny inona ty convention de 31 octobre du panorama iny raha tadidiny mpanao politique ay mpanao politique moa tadidy an'izay le nalaza be moa iny hoe convention du 31 octobre satria zay nanaovan'ny général Ramakavelo mpanao politique navory tamin'ny toerana anankiray de hoe bon tsy maintsy mamoaka anina nareo mamoaka inona ty résolution fa ny firenena tsy ampandalovina crise lava tahaky zao zahay zany no andraindraikitra tao amin'ny fotoana io alors nga avondronany zala fa ela loatra ty zavatra ty dia alony anao an'izay nefa mila mitovy feo miaramila rehetra de aloha zany ataony réconciliation de l'armée raha tsy mety nefa ny mpanao politique en deuxième temps tsy maintsy manao prise de pouvoir en deuxième temps zany io izay zany ny zavatra nyvolavolainay tao tamin'izay fotoana zay de nifanaraka moa zany dia naniraka anay sy Rogelic moa zany ny général Ry John André avorio ary ardala nanatsika reo de avorio daholo hatrany amin'ny général Rawel reny fa alors ngatsika za général Rawel angely izy izy mba fampitelefônina foana ny eto matetika zany izy izy malahelo ihany lesy zaho izy amin'ny rozoko be reny fa tsy hitany atao fa tsorona amitsika aloha tena de bonne foi mihitsy ny général Ry John tamin'izany fotoana zany tena izy iny namanay tanteraka tamin'ny aferany baniny tsy misy niny azo niny alana ary izy ny namanay zahay no nivory to avorio ry zalaho izy izy de andaotsika asehotsika zay zavatra zay hoe mivorytsika miaramila de anangana comité karazana force exécutoire de inona ny hery mpanao politique raha sanatrika mandany mpanao politique midrikina de tonga de iny comité iny any tonga de fa anavant iny de mandray pouvoir raikitra ho azany fa isy tsara amboniny zany veo de ndano izy tonga de avorio daholo ny lasa zay namory navory daholo zany le any le officier zay any maro ne zay teny ananina teny mbani teny de vory zany le miaramila de tao anatin'ny préparation zany 9 novembre ro teneny koa ro taona lasa omaly mako izy zay zao ro taona lasa omaly androany 10 novembre de namory ihany zay
de tsy tapaka zay sy général Ndriarjona nanomboka le 11 novembre ny fandray ny telefôny tsy tapaka mihitsy efa na samy nividy puce spécial mihitsy azy zay rola ny fandraisanay hoe alao mividy puce hafa atsika sao de sanatria surekoty reto telefône atsika reto alao mividy puce hafa mihitsy de samy namorona puce hafa zay amy rahalahy de raikitra zany de namory vory zany de tam'izay fotoana zay ozy lasa tany Antsioliara tampoka nisy diany monsieur Rajoel tany Antsioliara de nentina tany izy dia mikaondoha foana ry zahay ity te nivato tao antrano général Noely de efa mivory daholo moa zany miaramila zany de efa vory de efa hoe ho raikitra ty de efa mifampianto tapaka koa zany général Noely sy ny général Ndriarjona de ahoana rapport ty zavatra ty aza manao fety rery ranganareo fa za mbola tavela Antsioliara ty fandraso ranga fa itsika ve miaraka foana hatram'izay de ahoana no sao de tonga de alefanareo aloha ty zavatra ty ka manjary any fa aza manao fety rery ianareo zay ny vocabulaire navoaka ny général Ndriarjona en téléphone en kit main libre nanaovan'ny général Noely io taminay tao an-tranona saminay eno io zay rehetrarehetra de raikitra za alors andrasany izy de nandrasany izy avy any Antsioliara de hoe hoapokany ty zavatra ty rapport de ahoana de amin'io journy référendum io mihitsy no anapoana anazy mba am'izay ho fantatry ny communauté internationale fa tsy mety io fidrikinany Rajoel hanamafy ny fahefany amin'ny alalan'ny référendum io tsy mety io fa de alao ataotsika amin'io le izy am'izay fantatry ny international sy ny vahoaka malagasy mihitsy hoe tsy faly amin'io tsika izy ve manao ny ataony any de anamafy ny fahefany fotsiny ao izy tsy azo ekena zay ity firenena ty ane ka tsy hoe rehefa mitondra anao de anao ty firenena izay zany tiako tsindriny etoko Madagasikara io niany gasy fa tsy hoe any mitondra ianareo ry zareo rehefa mba mitondra anareo dia mba eritrereto le vahoaka hoentinareo fa antapitrisana ane ny vahoaka malagasy fehezanareo tsy ianareo rery ane ny tompony ty tany ty tsy hoe rehefa hoe mahazo fahefana anao de bon anaty tany ty se hoy ny vahoaka malagasy eo raha ohatra ka milaza anao fa anao ny tany zany hoe présenté o hoe bon ty facture nividianany dadabeako ty Madagasikara ty tamy Zanahary tany raha ohatra anao ka milaza fa hoe anao ty tany ty ase hoy bon ty facture nividianany razambeko ty fa akoatran'izay anareo mpanompo fa raha vo tsisy an'izay ialao kosa samy tompony io tany io tsika fa tsy hoe rehefa mitondra anao de laza anao fa anao taka an'izay koa ny atsika ao mitafy koa rehefa mitondra zareo de aza mba manapatra fahefany io fahefany io ny avy amin'ny vahoaka de nomenanareo fa tsy hoe rehefa mitondra de bon anaty tafiky ty izy milaza anao fa anao nitafiky période de 2-3 ans itondranao commandement de laza venao fa anao nitafiky se hoy raha ohatra ka hoe bon nividinao tamin'ny tsy nividinao tamin'ny fanjakana malagasy zany fa hoe anao nitafiky de asa hoy ny facture voavidinao nitafika zany de anao de miala anao de nizanaka anao de taranako faramandimby no andimby anao ase hoy re zay fa raha ohatra kosa ka tsy zay de mba respecteo ihany le olona sasany olombelona tahaka anao le reo olona reo manapatra fahefana anao de anao daholo ny any rehetrarehetra de zay tianao atao de ampijalianao le olona de niarena rehetrarehetra anao dolo de fara de tahaka an'le hiran'ny Eriky Manana iny hoe herinandro tsy nivalana ny zanaky ny sasany mialatsiny anaovako le fitenena ohatran'izany fa ny zanaky ny ralahy ihany tsy nivalana izy isy an'izany aza mba manao an'izany fa ny zanaky ny olona koa ny mba tia nivalany samy tia nivalana daholo ny zanaky ry zalahy zany de hoe bon tsy maintsy mivalana isan'andro ny ankizy ny sasany aza mivalana indroa isan'andro mihitsy satria normal ka miala etsy misy pizza ty etsy ohatra ny tsaratsara steak le restaurant tsy normal izy re valana indroa isan'andro manao ny maraina manao ny riva sady sakafo ve qualité no quantité ahoana izy tsy valana indroa isan'andro fa ny zanaky ny sasany araky ny hirany Eriky Manana zay niresahako teo iny herinandro tsy nivalana ka tsisy ve niarapaka de inona moa no
inona moa no avoaka ka izay zany mba afatrafatro aminareo le mitondra tsy any amin'ny zay mitondra zany na iza na ministère ina na ministère iny Madagasikara io any malagasy any Madagasikara itsika rehetrarehetra samy gasy samy tompony firenena io zany fa mifandimby ny fitondrana ary rehefa mitondra anao de mba mamela trasy ary trasy apetraka mba trasy tsara fa tsy hoe bon za mitondra dia bon nanagadra officier 85 ohatra na 90 zany ve de any zany tsy finaritra zao Rajoelina zao finaritra zao Camille Vital finaritra Rakotorimasy nanagadra nefa izy amonina mon'olona ataoko Rajoelina eny ny namon'olona tamin'ny 7 février ho avy eo moa zay rehefa vo chef d'orchestre izy asa izy ny anaran'le orchestre monsieur le chef d'orchestre o grave ny ty raha ty hifantratra aminao agny ny ty raha ty ho avy an'izy io misy kina tsara akora lahaniky nandidadidana mareo anao zay ka ho avy izy ty monsieur le chef d'orchestre orchestrenao aby raha aby io de zao zany ho avy aminao marina hipaiky ny sembalo leo rehefa aveo zay zany mikasika an'iny baniny dia inona ny zavatra niseho tao anatiny tao natao moa zany ny déclaration teny amin'ny bania za moa zany sady tao anatin'ny fitondrana bien placé zany mieux placé hanao an'le déclaration ray zay za nanatrika an'le fivirina teny Andohalo anisan'ny concepteur roa zay dia sady za koa ny voatendry ny namako teny hoe alao ianao no manao an'le déclaration dia niraisiko antsitrapo mihitsy zany ny fanaovana an'le déclaration tamin'ny 17 novembre 2010 iny mba ho fanambarana ny miaramila ary hoentina amahana ny crise politique misy ao Madagasikara. Natsorina ny général Ndjery John ny 16 novembre ariva. Natsorina ny général Ndjery John 16 novembre ariva io de hoe alefaso de alefany eo de nanao zahay 17 novembre amizay zany natao ny zavatra iny de ino moa ny hitanareo iny rehefa tratra ny menasiny i premier ministre Camille Vital moa sy ny général Rakotorimasy ny général Ndjery John niemotry ngairainy rehefa vo tena niemotry lasa tavela eo zany zahay nefa le zavatra ny fanarahana zay ve de anolotra ny tenanay ohatran'iny fotsiny raha ohatra ka hoe tsy zavatra hoe ny ohatrany anarany tamin'ny 2009 raha nanao a dia tonga de natao action force le izy raha vao tsy hoe nintehitra tamin'olona hafa ianao tonga de action force navoroko teny Andohalo ny miaramila rehefa vory tao ny miaramila tonga dia nandravany basy tao magasin d'arme tao Andohalo zahay de ino nampiasainay nentina ny bascule teny amin'ny Kapisaty tak zay nenay tamin'ny 2009 satria tsy misy olona anteherinao fa tonga de ianao zany miantehitra amin'ny tenanao de tsy maintsy manao action force fa ity zay nasamy hafa an'ity 2010 iny sy tamin'ny 2009 tamin'ny Kapisaty izay hoe bon manao zay fa ary zany karazany base arrière ianteherana misy le base arrière kanjo le base arrière moa zany niemotry eo zay tavela eo tena tsisy ny raisy natsony tonga de reny raisy potsiny reny tsy afaka nanao ninina tso fa de fa tsy maintsy am'ireny figadrahana reny ny afarana zay ny fandehaniny baniny na ry commandant Roger Ligue sy ry colonel Seder ny fampitelefona zay sy
général Ndriary tamin'ny téléphone anay amin'ny rahalahy tamin'ny 18 décembre arivariva dia ahoana marina moa izy ty moa général fa ohatrany hafahafa no hainao zany maninona oa tsy tonga de makaty nareo fa ahoanany mbola andraso misy zandry fa mbola misy zavatra karakaraina zao raha oa avy alao zahay ekeo zay itsofoka ao amin'ny en première fille ivato zao lesy izy misy déclaration ataoko rehefa avy eo fa aza miditra any ianareo fa mijanona ihany eo amin'ny ambany fa rehefa vita ozy izy déclarationko dia manao perception d'arme ao en première fille nareo fandraso aloha izy déclarationko vita dia niresaka tamin'ny colonel Seder moa ny sasany taminay tamin'izay fotoan'izay dia hoe zaho izy miandry ny baiko ny général Semgam amin'ny fanomezana baiko ny basy ianareo dia niandry moa zany zay tsy vita moa ny déclaration zany tamin'ny 18 novembre ariva iny 19 novembre izy vao nanao toatra nanao ihany ngamba izy 18 novembre alina sa 19 novembre izy vao nanao iny tsy tadidiko tsara iny 18 novembre efa alina be izy zany vao nanao déclaration ngambany tamin'iny tonga ny 19 novembre miaramila nalefa ny teny io miaramila io tsy hanafika anay fa ny fahafantarako azy fa tsy niteneny moa mandraky ty nindroany ny fahafantarako azy dia miaramila hanampy anay ihany reny fa izy tsy sa miditra direct zany tsy sa miditra mivantana izy moa malemilemy fietsika zay tsy dia rehefa tratrany pression izy ihany koa zany no nitarika ny arrestation nahiteny dia eo izy zany tsy hitany natao nalaelo tany fotsiny angamba izy fa dia izay zany fandehany bany raha ny tena marina izy tsy ratsy taminay fa no nitahotra dia niemotra izy nefa araka ny fanarahanay tao amin'ny tao andohalo dia izy no atao président ny comité io satria izy mitondra commandement dia raha sanatria zany ka tsy raikitra ny inona moa ty ny fiaonan'ireo mpanao politika ireo fa idrikina zany ny asa tesy ny namana tonga dia ny comité iny zany mandray le pouvoir ny transition tonga dia izy fa président ny comité iny no chef d'état zay zany ny plan ny fanarahanay tamin'iny conception anay tamin'iny rava moa izy iny raha tahaka an'izay le firenena io fa nilaminy satria transition neny anay tamin'izany tsy raha hoe aharitra firy zany maximum mangamba ataontsika hoe 9 mois maximum zany raha ela indrindra fa mety ho 6 mois ane zany na 4 mois akory izy miaela anazy ane dia zao hanambarana an'le mpanao politika hamola volana an'le constitution eo ne no ela fa raha vao vita ny constitution de élection de vita de samby vita iny ka zany ve dia iandry 4 mois zany ataontsika hoe 3 mois manao élection 1 mois na 2 mois manao fifidianana 5 mois ne zany dia vita raha ela indrindra oaka misy mikorontana zany dia mety any amin'ny 9 mois oa raha ela indrindra zany izy efa tena fa ela be zany fa nieritreretany hoe 4-5 mois dia vita tahaka zay ny atsika fa nilamina début 2011 iny firenena io fa tokony nilamina raha ohatra ka hoe iny CMSP ny bani iny no nitanteraka fa tsy natanteraka azy moa zany dia avy amin'ny général Ndriary John satria niemotra izy nanao tsobon-drano miangalo izy ny fitenenana zay nandroso izy dia rehefa lalindalina dia niemotra lasa zahay zany efa tafiletika any anaty rano any izy niemotra tsy afaka niemotra tsony moa zany zahay betsaka ny olona ny telefône na ro namako reo hoe miala tao anao fa ahoana ny itsokako tao vao may maty ara vao miala tao ane ho any an-trano koa dia samboripotsiny na tsy firon'olonao dia tsy sécurité ho afa ao ihany dia tsy maintsy ao mijanonao ihany fa tsisy hevitra koatran'izay fa dia ny fijanonana ao ihany no seule solution tamin'iny fotoana iny dia izay moa tsisy basy ane basy tamiko fotsiny ny reny nefa basy tamiko ampiasain'ireny garde du corps ko reny amin'ny sécurité ako
tsy namako tao firy be da be zay nefa tsisy basy tao zay tsy vonany ady fa raha ohatra ka tonga tao général Gerjon de miaraka amin'ny élément ka hoe namoaka basy ho an'ny namanay koa izy tao premier fi ka nanafika ohatra reny élément ny présidence le nanambotra anay reny tam'izay ngamba de mety ho faty olo fa zahay atody tsy ady ambato mihitsy zay tam'ireny fotoana reny zara tsy zara ngamba sivy sa valo ny basinay tam'ireny zay fotsiny reny basy taminay tao inona ny dikany ny olona ry armé jusqu'au dent tsy possible mihitsy ny amalina tsy possible zany de zay ny nanekena fotsiny tamin'iny fotoana iny satria manjary matimaty fotsiny io anao fa aleo migadra mba sitranay tsy maty ny roso moa ny raharaha nentana teny akady lalana zahay de tonga tao amin'ny gendarmerie zany natao ny ankety vita moa ny ankety mitenenina daholo zany rehetrarehetra zany efa vita ny ankety de nisy nandefa hafatra moa zany avy any présidence ny lieutenant colonel Lilson moa zany nandefa hafatra mihitsy zany tamin'ny rahalahy Charlot sy ny rahalahy ndraiky hoe teneno Charles fa ataovy hoe stratégie nentina iny anamborana ny général Raoel sy ny namany de tonga de votsorana izy rehefa tonga any amin'ny ino moa ty instruction any amin'ny tribunal inona hoa zao ny afatra rahalahy hoe anamborana ny général Raoel sy ny namany zaho aho officier ny devisenay tany amin'ny école namohan'ny voanay de ho an'ny tanindrazana pour la patrie ary ny zavatra ny anaranay tany de fahotana mahafaty zany acte de trahison zany ny moralité d'officier ko mihitsy no juge am'izany fotoana zany raha ohatra ka hivadika amin'ny nama koa zany mitarika an'zareo namory an'zareo de zany nanao déclaration de aveo ilaza ndray fa hoe zaho sarotra amiko ny vadika am'izany satria manamboninahitra ny tenako zany acte de trahison zany de tena tsy tokony iseho zany amin'ny maha officier amin'ny manamboninahitra zany gagan'ny général Gerjon nanaovany ty acte de trahison ty izy an'iny nampigadrana io tomponantoka tamin'io ny izy satria io le fiemorana io tsy fahasahiny zany lasa acte de trahison lasa nivadika izy de naafaka olo ny resany tany zany rehefa avy tsy nanaiky avy alao a zay higadra raha ohatra ka zay nieritreretiny zareo fa za avy eo atany'olona rehefa zay nitiany zareo avy alao higadra de aterinareo fotsiny sakafo ko any Antsefafa de fa tsy maintsy ho any Tsefaty io afa de avy alao higadra izay zany ny anay tao ankady lalana de nisy olona hafa koa zany teneny zareo nany anabaviko de nisy miteny fa tsy de ny raisiny zareo anana moa fa de fa tsy nivako lohan'izay zareo de niditra gadra moa zany ny 26 novembre 2010 de rehefa tonga tany Tsiafara de mandeha am'izay ny instruction any amin'ny juge d'instruction tany amin'ny tribunal de rehefa mandeha moa zany ny enquête au fond rehefa natao ny enquête au fond de tenenina daholo zany ty zavatra rehetrarehetra ty de petsaka zany zavatra voalazako tao petsaka ny zavatra voalazako satria enquête au fond tao amin'ny any voalazako hoe io anio zavatra efa mikarakarainy cher général inona ozy izy le doyen de juge d'instruction ny natonga anao nanao anty ny ao de zao azavaiko azy fantatra ho tsara ho aza fa nanao coup d'état ny zava-misy de zao manenjy ka ny olona
ny olona ny oa raha ny tena manenjika raha joelona zany ny oa tsy de enjen'olona par rapport amiko e fa zaho any tena enjen'olona satria za no hitan'ny olona maso raha tsy jerena fa tsy le le chargeko aniny kalaky teny amin'ny episcopana Antanimena ino any fantatr'olona ary ren'le série d'arrestation nataony atao amin'ny CNM reny ianao oa vo tsy ampy ray volana oa zay nandalo tato aminao nandalo natao enquête tato aminao tato tam'le olona nanafika tany an-tranoko ireny iny oa vokatry ny tsy fifalinany ireny oa misy resaka politika mifangaro politika ny hoan'ny fanafiana iny satria ino ireo le zala efa da tratra 10 lahy moa zala nanafika tany an-tranoko tam'ireny efa da tam'ireo 10 lahy reo ny oa ka ex militaire ny anankiray ny 3 lahy am'ireo ex militaire ex PDL le miaramila le en service légal reny zany reo a vérifie inanana satria teny amin'ny garde présidentielle reo tsy nahazo engagement ny vola mba fa raisina teny tapaka de tezitra amiko ary zareo satria za no hitan'ny zareo fa hoe nanimba an'izay mba fihinanan'izay de tezitra amiko zareo anankiray moa miaramila ary io koa ny asa teny koa nefa ho taloha teny amin'ny garde présidentielle teny avoloha tezitra tsy falo resaka tsy fifaliana vokatry le coup d'état nataonay reny oa ny zanako zany oa tratrany menace chauffeurako manatitra ny zanako menacé ny olona hoe atorilisa zao fa mbola ho avy patsaretsomby vava hotoronareo menacé foana ho an'ny fiainao ny firy ny mandefa message aminany tsy fantatra fantapatatra zareo ny téléphone de andefasana message firy ny mandefa courrier postal amiko insulte menace izy nefa hoa tsy mitsinjo akory ino le fitsinjovany raha tokony mitsinjo any izy oa dia alamina n'le tany tsotra ho any zavatra ny teneniko azy andao tsika monsieur le président hiditra ny fampiavana pirenena fa tsy ho tafavoakana ity tany amin'ny enquête daholo zany tenenako any zavatra rehetrarehetra zany tenenako raha tany Maputo manko zahay zany de nisy fotoana ny resahanay mirahalahy tao amin'ny salon zay misy azy hoe ahoana sary loatra izy fahitanao anty zaho de zao ny ana monsieur le président aleo tsika miditra nyty fampiavanany ty fa tsy de tsara le hoa ny hoe hogidragidra lava ny firenena sady tadidio hoa fa ny pays en crise tahaka zao ny vahaolana entiny international dia tsy maintsy ny concession ihany zany hoe fitondrana iaraha mitantana fa tsisy an'izany unilatéral tsy ho possible zany unilatéral zany raha vao unilatéral ny entinao de tonga de tsy manome aide zany mihitsy ho international io rava io tsy misy an'izany aza manofy aide zany mihitsy ianareo raha ohatra ka mbola hoe unilatéral za zao nanao formation tany amin'ny école d'état major anisan'ny matière anankiray ao amin'ny école d'état major ny résolution de crise anisan'ny mpampianatra anay tao tam'izany fotoana zany za tamy 2008 ny école d'état major tao Antananarivo izy ny anaran'le ranga Suisse le ranga représentant ny Nations Unies de le BNPNUD tao Antananarivo tao anisan'ny nampianatra anay mampianatra momba ny organisation ny Nations Unies inona daholo ny branche misy any amin'ny Nations Unies inona daholo ny rôle ny tena ny anarana bebe kokoa tao dia ny conseil de sécurité satria io no résoudre crise io zany mamaha crise dia zavatra ny anarana tamy de tsotra rehefa mamaha crise ny Nations Unies tsy ho possible mihitsy ny résolution à unilatéral fa tsy maintsy mandeha foana amin'ny concession ka raha unilatéral tompoko no entinao dia zéro zay ny antony natonga any teninao foana hoe andao isika anao fampiavana-pirenena fa tsy ho tafavoaka ty ianao mo mizingizina amin'ny unilatéral anao ihany de tao akory ary fa de io le izy
tsy ho possible mihitsy iny. Ahoana no ianao rery zany ianao tsy élu démocratiquement fa coup d'état nidiranao teo de ahoana ny international tsy reconnaître anao mihitsy ary ny re international tsy anome inona moa ty tsy anome fanampiana anao mihitsy satria coup d'état ny akarany tao fitondrana teo fa tsy maintsy miditra amin'ny concession foana koro anankiray ngeza be zay matière anankiray ngeza be zay ho an'ny manamboninahitra manao école d'état major ny personnel Nations Unies no mitondra conférence aminay eo manome document mampianatra rehefa ho an'ny manamboninahitra manao école d'état major ao fiadanana Antananarivo za mahafantatra ahoana mono idirako amin'ny clôture ozy izy ny fanoarana zay fa tsy maintsy mba miconseil ihany hoe ity kosa ny vahaolana entina mivoaka amin'ity crise ity tsy maintsy miditra amin'ny concession tsy atao ny ino ty ny fampiavana-pirenena dia zay vokatry ny fifidianana eo amizay rehefa avy eo fa alohan'ny anyreny da mba apetraka daholo zany le izy hoe tena tokony ty hoe tena fampiavanana tokoa tsisy valifaty tsisy ninina izay zany ny inona moa ty zavatra tokony hipoitra raha vao fa ry zareo moa zany efa nahita ny tsiron'le fitondrana tao tsy tia fohifohy dia tairitsika unilatéral ihany ty fa efa matsiro ny bois de rose sy ny karazany efa matsiro ny budget de l'état tsy fohy ny zalala izy zany fa tsy maintsy entina unilatéral ihany de io moa ny vokany zany efa hiditra 3 taona zao ny hiditra 4 taona zao ny crise mbola tsy voavaha foana hatram'izao mbola tsy voavaha foana zany hatram'izao le izy tao amin'ny instruction ihany tao amin'ny juge d'instruction doyen de juge d'instruction moa zany nanao ny enquête petsaka ny zavatra nanontaniana tao de rehefa tafiditra zany tamin'ny nisy ny général Ndjery John tafiditra tany ny enquête de namanay io zany hoa raha ho teneniko anao monsieur le doyen de juge d'instruction général Ndjery John io fa manana document efa prêt ao aminazy io ao anaty tiroara anao feuille de route fa manana feuille de route iny izy ao anaty tiroara anao zay fa mety ny sorony moa zay taorinan'iny crise ny bani fa ao anaty tiroara anao foana zay izy le nandeha tany Europe tamin'ny 2009 iny sa 2010 fa ny Allemagne nao izy fa d'accord ny amin'ity feuille de route ty de financement no problème de ifanaraka am'le zavatra manana tamin'ny bani ihany iny ifanaraka am'izay ihany hitondrany an'le transition tapatapany eo zany mba handaminana ny tany financement ny problème dinany ny zavatra natao tamin'io financement io nitady financement izy nitady bailleur ny Ndjery John ary napisy problème atao Madagascar atao le bailleur de fonds le nampidiriny satria lazaina fa hoe mercenaire napisy problème ny ngay ministre Organès sy commissaire Brunel commissaire de police de frontière tery le nampidirana ny Philippe Verdon zany Ndjery John ny nanafatra ny Philippe Verdon za izao miresaka fasefasy ohatran'izao bro za nginesy izy nanafatra ny Philippe Verdon fa zavatra ny sabotevany izy aty i Patrick Lelouze izy ny inona ty ny fidiran'ny Philippe Verdon de zao izy lasa rava daholo mihitsy ka tena miala tsiny moa général fa tsy maintsy vakiny eto daholo le izy ialana tsiny aminao satria anao ne nivadika tamiko de tsy maintsy vakiko eto daholo le izy sady mafatarana ny miaramila ihany koa fa zay le izy miaramila ny fandehan'io lehibe tsika io nivadika taminay izy nefa ny zavatra firy zavatra ny fanarahanay firy noho ny zavatra fantotro ny fanoarany miaramila za hoe ohatrany hoe teny ratsy ve ty sa tsy fantotro fa ohatran'izay fanoaran'olona hoe salaka sy ravim-body mihitsy Charles Ndjery John satria zay malany tsy afenina fa zay ny betsaka ny zavatra ny fanarahanay ary zay mpinamana zara teo ihany koa moa no nametraka azy au Semgam tamin'ny la nuit du 9 mars no nanindreko azy tao amin'ny Kapisady tao ho Semgam
ny 10 mars zay no ny safidy tam'izay fotoan'zay zany parenthèse ty hoe itsika mila manendry olona lehibe hitantana ny tafika ty fa ny any amin'ny état-major any ambony eny efa tsy izy tsony itsika zay aty amin'ny kapisady ty mila manangana koa amin'ny base de commandement de ny atolontsika ampiany zany no mitarika an'izay dia namorin'le miaramila ny antoko reo dia miteny an'zareo hoe Ndriary John général colonel Ndriary John no ataotsika semgam de nanaiky moa zareo zany dia nisy le adjudant zay tam'izay fotoan'izay nasaiko niteny azy fa za tamin'io fotoan'io présenté eo ihany de saiko niteny azy dia olona efatra zay tamin'io présenté eo izy ny général Noël io le adjudant io de izay zany le za efa tavory teo tamin'io alinany 9 mars io tamin'io fotoana io satria araka ny fandarana zany dia ny 10 mars no atao ny fifidianana zay ho lehibe ny état-major général ny tafika hitantana n'io état-major général io zany fa tsy maintsy avy eo aminay ao ihany de rehefa naheno an'iny tamin'ny le adjudant io izy tsy izy moa io le adjudant io zany fa soran'izay ny anarany izy le voarory farany tamin'le raharahan'ny premier refi farany teo iny moa zany de any tsy afahany ndraiky izy am'izao fotoan'izao moa zao rehefa naheno resaka tamin'io adjudant io ny général Ndriary John colonel izy tam'izany de sao de mba tsy ekeny be sy ny maro le zany sao de mba lahy nieritreritra laharery ihany zany nataony an'le adjudant io tonga de nintervenir moa za rehefa avy eo bon mon colonel oa za no manendry anao ho lehibe ny état-major général ny tafika ay rehefa elamo lesy ny manendry aka inona moa fa de defa izay zany rehefa anao no manendry ao lehibe ny état-major zizika de manaiky a zany izy izy fa de misaotra anao ianao oa zany no lehibe ny état-major général ny tafika za no manendry anao tondroiko mihitsy izy tamin'io zaho ny manendry anao lehibe ny état-major général ny tafika nanaiky moa izy rehefa aveo izay no naha lehibe ny état-major général ny tafika ny général Ndriary John tamin'ny alina ny 9 mars tamin'izay fotoan'izay dia natao moa ny fifidianana ny 10 mars fa ny za moa fa tonga de fa nanaparitaka am'ireo miaramila le nitaritiko reo fa za tamin'io fotoana io ne tamin'ny fifidianana tsy tao akory taiza tamin'io fotoana io lasa ndray antarika miaramila teny ampahabe naniny déloger le ministre des forces armées ny teny ampahabe teny raha ty raha vita tamin'ny 2009 ty lasa ndray zany nanery ny le amiral iny rarina rivo tsy maintsy miala ianao ny fandatra zay tao brown to za oa tsy ala tao brown oato raha tsy mametra am-pialana anao androany tsy maintsy miala anao androany fa raha vatsy zay ao de zavatra hafa ty ny afarany moa nametra am-pialana izy de nanao taratasy izy de natolony a de tsy nanaiky koa le miaramila ny tato ivelany tato reo vao fa mila aminao déclaration ny presse rangafa ny presse efa vonona io ihany de voatery moa izy zany verina tany amin'ny brown dia nanao déclaration tamin'ny presse izay ny fandehany 10 mars 2009 izay zany no nahatonga ny général Ndriary John ho lehibe ny état-major général ny tafika za ihany nanendry azy zay zany ny mikasika an'iny de lehibe ny état-major moa izy zany naterina teny Andohalo izy ny 11 mars tamin'izay fotoan'izay de nandray ny asany tao moa de mitohy de izy isaka hatramin'izao mbola lehibe ny état-major général ny tafika ihany izy tsy ihany moa ny ty natongavana am'ty zavatra ty zao fa tantara miverina fotsiny fa izay zavatra zay fa nanaovako témoignage zay taloha efa voateny angamba zany fa ny raharaha mikasika ny bani ny fandraisanay miraha lahy tao amin'ny offert bani io
sy ny fiaim-piainako tany am-ponja. Izay zany ny zavatra niseho tany amin'ny instruction nataony Andriamatoa Victor, iza Victor moa anaran'izy ny doyen des juges d'instruction tamin'izany fotoana zany. De tao anatin'ny instruction ary nitaky aho hoe zaho mila confrontation am'ireto olona reto: général Njoery John, colonel Seder, lieutenant colonel Ramborson Serge, commandant Roger Liky, ary ny colonel Randrianja Maleo. Izy koa moa ty colonel Randrianja Maleo ty. Colonel Randrianja Maleo de namanay tao amin'ny Bany, fa rehefa voasambotra moa zay tao ankady lalana izy dia nanaovanovany ngay Ravalomanana Richard aferafera tao. De tsy fantako zany zay zavatra niseho tao fa de hoe izy io ny tsy anatin'ny olona ny konokonona io fa inona moa ty pitsikilo avy ty fanjakana ny asa ty de mitsikilo anay tao dia izay zany no ataontsika hoe hevitra avy amin'Andriamatoa Ravalomanana Richard, commandant ser colonel Ravalomanana Richard izy tamin'izany, fa zao misy fa général de brigade natory io andiany fa 13 miaraka aminy tao amin'ny akademie miaramila moako le colonel io zany. Dia zay de vita ny enquête zay moa de fa nisitasitaka anay le colonel io tamin'izany. Zahay groupé anaty chambre anankiray, grande salle anankiray tao ankady lalana, izy efa mitokatokana ary amina chambre kelikely anankiray ry. Inona ary ny hevitry ty colonel ty izy zahay zany tamin'io. Ka izy io kay rehefa tany amin'ny instruction tary amin'ny parquet zay tonga de tsy hita izy. Ka izy ty nisotomin'ny colonel Ravalomanana Richard moa tamin'izany fotoana zany, tonga de tsy hita de nody hoe izy nanao infiltration fotsiny tao anatin'io formation anay teny amin'ny Bany io, fa izy tsy anatiny. De izay zany navaliny tany amin'ny enquête tany, mbola tao enquête tao amin'ny gendarme tao, de tonga de avitra izy. Za raha tsy hanao acte de trahison tahaka zany, za tena mialatsiny aminao mon colonel, fa le acte de trahison tahaka an'izany ataonao zany tsy maha-officier anao zany. Mba lanjalanjao ihany valeur ty bokotra entitsika ty. Tsy zany aza atao anjana, aza rehefa mitandra le valeur le grade entitsika. Rehefa nanao anao de miatre, zay ny lehilahy, zay ny officier. Rehefa nanao anao de miassume, fa tsy hoe marary ny any ampigadrana zany mitambatambazana tao, tambitamby enenena, fa tsy hoe fikafika ohatrany anao zany. Fa za mihitsy tsy mety hoe de ataoko ahoana reto namako reto, ivadiako ve sanatriny zany, za tsy mety amin'ny eritreritro zany, tena tsy mandry ny saiko am'izany hoe tsy nampandry ny saiko niara-ny gadra tamin'izareo tany tsy afatana. Nandry ny saiko tany tsisy problème tamiko mihitsy satria niaraka tamin'izareo de niandry ny rariny tao. Inona moa natao tao fa de niandry ny rariny nino natao tao. Rehefa tao moa zany tsy nety tonga le rariny, novonono zalahy ihany ny hafarany tena tao. Teny mikasika ny colonel io nangatako confrontation le hafa le niaraka taminay teny Andohalo. Nomena convocation ny général Njoery John tamin'ny voalohany, nanda ny hafarany tsy afaka nandatsy io tamin'ny farany, daty ny 5 novembre zany. Tonga am'izay ny confrontation nay rahalahy tao amin'ny doyen des juges d'instruction. Napetraka ny fanontaniana, atony ray. Za tamin'izay fotoana zay raha oharina am'izao emplacement zao à droite tamin'izay fotoana zay, ohatrany hoe alohako ohaty zao ny mpanao enquête ny doyen des juges d'instruction, dia za à gauche ny doyen des juges d'instruction fa izy à droite. De raha par rapport am'izao placeko zao zany dia à droite koa zany fa izy mo à gauche. Raikitra ny enquête, napetraka ny fanontaniana, apetraka am'ray, apetraka am'ray. Ahoana zay? Nasisiko am'izay ry niaty, nasisiko. Niaraka taminay io
tena mipetraka fantanina ny général zaho izy tsy fantatro ny fandehany zany napetraka foana ny fantanina ny hafarany ny aiky ne izy tao amin'ny ninona moa ty tao amin'ny confrontation fa raha ohatra ka mbola handa de zao alaiko any amin'ny avokako ny procès verbal ny mikasika an'izay confrontation zay ho publieko amin'ny gazety raha ohatra ka zay tadiavinareo ny avokako ny manana mahafaka manana droit zay ataony photocopie zay de any aminazy zany fa ho ataoko raha izay no mampety azy za moa lavitra be ty fa ho tadiaviko raha ohatra ka izany mampety azy ny fiaikeny fa le problème zay koa moa hoe dossier judiciaire ry ve de ho aparitakinao any zay koa zany mety atao motif fa raha ohatra ka samy ifanaiky tsika ifanaiky samby nanao sininy zahay za nanao sini izy nanao sini manao sini koa ny enquêteur na manao sini koa ny avokako nanatrika teo fa raha ohatra ka ilaina zany alao publienany amin'ny gazety any ny ina ty ny procès verbal de confrontation tao fa ny aiky izy ary raha nivoaka tao amin'ny enquête izy de inona ny natao ny fampiantso tao amin'ny sarilo rahalahy de hoe tena grave lesy izy fa général Raoel velesy général Noel lesy tsy de nanitsoka anafiry fa izandry lao izy tena nanitsoka be anato c'est normal tout ça mon général nga misy fantatry général Raoel moa ny nataotsika teny Andohalo nga misy fantatry général Noel moa zany tsisy fantatry zareo akory ane zany zasy anao ane mahafantatra an'io e zasy anao de Rogelika ane mahafantatra an'io e zasy anao de colonel Sedera ane mahafantatra an'io e zasy anao de lieutenant colonel Serge ane mahafantatra an'io nary zareo roza mety tsy de mahafantatra firy zasy anao sy Rogelika le janona atao Brono farany ny tena mahafantatra an'le izy fa raha mbola anda ianao manao voco de tety tsy maintsy alaiko any amin'ny avokako no publie avako amin'ny gazety za tsisy ninina atahorako zany ho publie avako amin'ny gazety io raha ohatra ka zany no tadiavina fa ianao ny aiky devant ny doyen de juge d'instruction nagaga anazy tamin'izay tsy nigadra ino gaganao mihitsy monsieur le doyen de juge tamin'iny gaga taminao mihitsy fa naninona tsy namoanao be de croix izy mandat de dépôt nefa de miaiky teo anatrehantsika teo iny charge ampigadrana iny fa inona tsy nampigadra azy tsy haiko inona ny affaire ambony tany fa ny aiky izy fa ny fialany fotsy de hoe tsy fantatro ny tenance ny aboutissant io zay ny tena tsy nanantonako an'zala tenance ny aboutissant hoana ny tsy fantatrao zavatra ny resatsika ane no natao teny efa tsy misy resaka hafahafy de hoe tsy fantatro ny tenance ny aboutissant non fantatrao tenance ny aboutissant io efa ny fanaraky tsika fa atao force exécutoire io force de pression fa rehefa tsy anaiky ny politicien dia iny le zavatra comité navondrotsika iny ianao ny lohany tonga de mitarika ny transition donc tsisy mpanao politique fa tsika miaramila ny teo dia atao anatin'ny 4-5 mois maximum ny transition vita milamina Madagascar tsy takan'izao crise lava reny zao erreur asa moa fa de anao moa migalabona mivola hitanao any moa ka de atao akory ny fanaraka ihany tsika na tsika sy anao ny fampitelefona tamin'ny 20 novembre aloha ny arrestation anay satria raha tadidinao tsara ampahafantariko ny vahoaka malagasy zany fa misy lettre d'engagement nisoratany général Ndriary John fa hoe négociation no atao miaraka amin'ny mpitondra fanjakana misy de nanao lettre d'engagement izy nandefa miaramila médiateur dia nahitana ny tao ny général Ramion tao ny colonel Von Jacques maromaro zareo tao fa izany ny lohany tao tamin'ny fotoana io any amin'ny zareo dolo zany lettre d'engagement zany
nanao koa zahay lettre d'engagement koa retour mitovy amin'iny fa hoe bon samy ifanaraka zany fa négociation ny atao de tsisy ifanenjika taorina keliny io nandefa médiateur ihany koa ny FFKM iraky andro Rajoelina lao izy ny fitenena tao satria i Andriamatoa Zaranaina ny teny tamin'izay fotoan'izay le nahitany hoe fanafodiny sida ty tonga teny Andriamatoa Zaranaina de nresaka taminay tao de hoe ny raha ny asa te zaho fa zahay FFKM anao ny médiation bon raha vonina ianareo de anao tatitra any ambony any fa hoatomboka ny négociation vonina zahay izy zahay kanjo tampotampoka teo ataotsika ngamba adiny ray taorinany iny tonga amizay miaramila ny présidence nitaritiny colonel Razafy-Matratra directeur ny sécurité présidentielle nahitanany lieutenant colonel Rafael Sofidy Malala io aide de camp Andriamatoa Rajoelina io nahitanany colonel Sondrotalala chef de corps ny garde présidentielle nahitanany gay lieutenant colonel Laka Ndrekaja miasa any amin'ny BNGRC inona koa ny dire BNGRC amity raka tsy fizarana ny varinao any amin'ny anina any ve ma colonel ny tokony nataonao tsy fizarana ny vary entinao amin'ny traboiny io ve nataonao to zarao ny saramaso any amin'ireo ino ty traboiny ny cyclone sy ny karazany rao fa inona lasa nitsitsina kalaky anao arrestation anay manina tsy nitaona n'olona ravatrano ry no naninona moa ty novonjenao fa lasa nitsitsina kalaky anao arrestation anay rehefa tonga moa ny taratasy ny navoaka tribunal de tsy hita eo dolo ny anaranareo nanao arrestation anay zay miaraka amin'ny fisy zany any nanao arrestation anay iny zany dolo voalohany ny direction sécurité présidentielle nitaritiny colonel Razafy-Matratra faharoa ny garde présidentielle nitaritiny colonel Sondrotalala fahatelo ny aide de camp n'Andriamatoa Rajoelina ny BNGRC taritiny lieutenant colonel Laka Ndrekaja ny fils nitaritiny lieutenant colonel Lilison zay no nanao arrestation anay teo tsy tiany tribunal apparaître teo dolo izy rehetrarehetra zay zany amin'le dossier de lazainy fa hoe G6 nanao arrestation anay ny hémorrague tonga teny zany raha gaty ny lehibe ny office io zany ny lehibe io ary zany ny asa tao présidence tao zany nataontsika hoe officier voalohany tamin'io asa te io ahoana ny tsy afantarako niara ny asa tamiko akaiky dolo iny ireo olona reo zaza rehefa voasambotra zay moa zany nanamborana anay zany taky zao nisy tobile be da be avy any 4x4 dia zahay le tao amin'ny tao bani tao le voasambotra zany de napetraka anatin'ny tobile tsirairay tobile anankiray mitondra tobile anankiray mitondra ny olona hafa dia zao zany ny resako tamin'ny zalahy tao mbola nisangisangy tamin'ny zalahy ary zalahy reo ny personnel kodolo de hoe ohatran'izao ary zalahy le babonavy zany de aiza mon colonel aza tao an'izany menatra zalahy zany ny resaka aiza moa mon colonel aza tao an'izany raha fa tsy mety zany mbola tsisy an'izany ane zao menatra ny chauffeur nitondra anahy tamin'io chauffeur n'Andriamatoa Rajoelina adjudant chef zay io olona io personnel olona nitaritiko zany tamin'ny Kapisaty nanomboka teny Andohalo dia ny tao anatin'ny tobile amin'le cabine afara ato zay de aloha ny chauffeur sy ny chef de bord capitaine gendarme tao amin'ny escorte ny Rajoelina zay ihany koa ny inona moa ty ny chef de bord le tobile ny arako zany ny olona niasa tamin'ny présidence tao dolo zany izy rehetrarehetra niara niasa tamiko tao dolo de
za moa zany atao rina ato de natao ampovoany de misy miaramila anankiray ato misy miaramila anankiray ato de ny miaramila anankiray tatao gauche tako aza tam'zaka amy fils garde de corps ario garde de corps any an-trano koa ny miara-misakafo aminahy isan'andro de izy ny tato de hafahafa le tato izy tato amin'ny gauche tato de rehefa zaza moa ny tao anaty tôbila tao de nisy chevalier zay tamy tanako anankiroa ty gauche droite ty le so andany tero any an-trano any so de manjary hafahafa eo ny fiseho-javatra ty fa andany oa ty tero any an-trano de nateriny moa izy ny olona mipetraka amiko célibataire mako le zalazy de la ho mipetraha ty amiko ty la ole de misahirana any ambadika any fa aty anao mipetraka amiko ty aza misahirana any ambadika any mihitsy anao fa enao fa garde de corps koa de ato anao tezako ato de ny trano mipetrahako moa malalaka de mamaka chambre anankiray ambony eo anao hipetrahanao